Miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony tenako amin'ity anio ity indray a. Soran'ny tompo mbola miantomon'andro mavelona fa antsika mifanatry tavy eto a. Iara hianatra ny tenin'ny tompo. Lesitsika farany fa tonga teo amin'ny tombo-kase fifandrifina zany tsika ny amin'ny fiangonana fahaenina teny Filadelfia zany a. Ny fifandrifina amin'ny fiangonana fahaenina io dia ny tombo-kase fahaenina. Teo zany namarana antsika ny lesina, io indray no manohizantsika azy amin'ity anio ity. Ara sitrapon'Andriamanitra dia efa miditra ihany koa tsika ny amin'ny fiangonana fahafito indray zany. Manasa antsika ara hivavaka indray hanomboantsika ny fotoana satria tsy afaka maefa manao na inona na inona tsika raha tsy miaraka mivavaka. Mivavaka tsika ara. Ry Andriamanitra tsara indrindra izay any an-danitro. Mankalaza anao zahay midera anao ary manome voninahitra anao. Eny mananatra avy ny anaranao zay raha io. Hatramin'izao ka ho mandrakizay. Aoka rahay ny ositry ny fanainao masina no hirotsaka aminay amin'ny fahafenoana ka izy no mampianatra anay ny teninao. Dia mangataka aminao zay raha io mampianara anay ny teninao amin'ny alàna ny fanainao masina. Avonikeno izay vahoakanao. Ifona aminao ihany koa nefa izahay. Amin'izay fahotanay sy tsy famendrehana vitanay tonatrenao indray. Tamin'ity an'ity tamin'ny andro lasa iny. Eny, mifona raha iny amin'izay mbola tsy fananteranay rehetra. Mifona raha iny amin'izay mbola hota malaky mahazo anay na dia tolomanay azy eo natrenao zany. Anateny izay Jesosy io fa raha apetraka aminao zany dia ianao no manafaka anay amin'izany. Ny teninao hoe lavin'ny pito ny marina. Ary tsy misy tanteraka na dia iray raha tsy ianao irery ihany Jesosy Kristy tompo. Zany akory tsy midika raha misy fahalemenana tsy famendrenana fahotana vitanay. Ka tsy resinay dia lavolefina izay ka tsy vitanay zany. Ngamo vitanay ny manala ny tenanay, ny fahotanay sy ny faratsinay. Tsy efanay velively zany. Fa raha ny zanaka ny manafaka anay dia ho afaka izahay. Ka na dia eo aza ny fahalemenay sy ny tsy fahatanteranay dia ianao Kristy no herinay, ianao no tanjakay. Mahery izay amin'ilay mampahery anay. Ka dia mifona tompo ny amin'ny helokay sy ny tsy fahamarinanay sy ny tsy fahamteranay rehetra. Aokarany Jesosy ilay ranao soa no angatahanay. Anadio sy anasanay hanafaka anay amin'ny fahotanay sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Aoka ny ranao hanamarina anay Jesosy. Iza ny ampangany olombo fidan'Andriamanitra, Andriamanitra no efa manamarina azy. Iza ny anameloko, Kristy ny efa mifona ho azy eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Dia rainy ianao Andriamanitra ray, dia rainy ianao Jesosy Kristy tompo. Dia aoka Jesosy le ranao no efa nanadio sy nanasanay ka nanafaka anay tamin'ny fahotana rehetra. Aoka ihany koa ny ranao Jesosy handrakotra anay ka hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Aoka ny anjelinao hitoby manodidina anay ka hitantana anay sy hivimina anay raha ho tafitohany izahay. Dia tantany izay iray amin'ny alalany fanainao masina vimbino izay, hamasino izay. Miofo vaovao izay Andriamanitro, miofo anahy vaovao izahay. Dia raha hianatra ny teninao izay Andriamanitro, dia meo anay ny fifantohana feno, ary eo karaha ianao ny teny fa izay angina fotsiny. Enina izazo ny teny izao raha dia fitaovana ihany. Fa ianao ny tompony teny, ao karaha ianao no mampianatra anay ny teninao eto. Fondrahanao ny fifandraisanay mba tsy hananasitana fahefanana dia kely aza izany Jesosy. Raha fondrahanao ny fahasalamanay, ny tokantranonay, ny asa mandraranay sy masana fiainanay rehetra. Mba tsy hananasitana fahefanana izany tompo na dia kely aza. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io. Ankalazaina ny anaranao ny tompo. Halleluja, halleluja. Dia amin'ny anaran'i Jesosy nandratanay izao vavaka izao rehetra anatrenao, halleluja. Amen. Irosarintsika. Ny moa resantsika farany teo zany dia niditra ny amin'ny tombo-kase fahaenina. Dia fifandrifina ny amin'ny fiangonana Filadelfia zany. Zavatra hitantsika tamin'ny fiangonana Filadelfia dia inona ny zavatra hita tao? Zavatra niresantsika hikasika ny Filadelfia dia zao hoe nisy fahamarinana hita vaovao indray zany tamin'ny periodin'ny fiangonana Filadelfia. Hitan'ireto fiangonana nivoaka avy tao fiangonana protestanta reto. Ary anisan'ny tena nibahana tamin'izany ny amin'ny resaka hoe fiavian'i Jesosy fanondroany eny amin'ny raon'ny lanitra. Dia efa niresantsika lava teto izy io zany ka
inona moa ny fifandrefiny zany amin'ity tomboka se fahaenina ity dia mikasika indrindra zany amin'izay resaka hoe fiaviany Jesosy Kristy fanondroany zay. Satria teo amin'ny Fiangonana Filadelfia dia inona ny zavatra nitenen'i Jesosy? Zavatra nitenen'i Jesosy verenantsika vakiana kely fotsiny dia toko 7:1 Apokalypsy. Apokalypsy toko 7:1 dia inona ny zavatra nitenen'i Jesosy io amin'ilay Fiangonana Filadelfia? Dia izao niteneny eo hoe ho avy fangy ianao tany mafy izay nanao mba tsy hisiaka ny satroboninahitra ao. Jesosy mihitsy zany manambara hoe ho avy fangy ianao tany mafy izay nanao mba tsy hisiaka ny satroboninahitra ao. Ka amin'ilay famahana ny tomboka se fahaenina zany dia inona ny zavatra hitantsika teo zany? Miresaka zany ny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy no miranolanitra. Zay zany ny zavatra resahana amin'ity tomboka se fahaenina ity. Ary ny zavatra resahana tsy vitany hoe ilay fiaviany Jesosy eny miranolanitra, fa amin'ny kery sy ny voninahitra lehibe no hiaviany Kristy, ary ao anatin'izay fiaviany Kristy zay dia misy iny. Misy fitsarana zany eo. Misy fanavaozana zany eo. Zay zany ny zavatra misy ao anatin'ilay zavatra io. Ary tao anatin'ilay tomboka se fahaenina ihany koa dia hitantsika zany fa mamaly ny antson'ilay ireo vahoakan'Andriamanitra zany izay vonovonoina teo amin'ny altara zany, teo amin'ilay tomboka se fahadimy. Satria ny rahan'ireo izay vonoina teo amin'ny rahan'ireo izy ilay novonoina noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay teo ambanin'ny altara zany, miantso mitaraina amin'Andriamanitra manao hoe mandra-pahovian'Andriamanitra no hitsarahanao ny rahanay amin'izay monina ambony tany, satria novonoina izy ireo noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny amin'ny filazanan'i Jesosy. Dia amin'ny tomboka se fahaenina ity zany dia izao hoe amin'ilay fiaviany Kristy dia inona zavatra misy? Tonga zany ny fitsarana ho an'ireto mponina ambony tany izay namono ny olona masina. Ireo ihany koa izay naniratsira n'Andriamanitra zany sy tsy natahotra n'Andriamanitra. Tonga zany ny fitsarana ho amin'ireo olona ireo zany. Dia rehefa tonga zany izay zavatra zany hoe tsy hoe rehefa nitaraina zany ilay vahoakan'Andriamanitra teo amin'ny toko 5, teo tsy amin'ny toko 5, tonga teo 5, dia tsy namaly Andriamanitra nanao hoe dia tsy ho tsaraina ireo fa nareo maty fotsiny dia maty fotsiny nareo zany. Na hoe mena toerana nareo, mena ny fiainana ianareo, fa reo dia tsy zavatra azo atao amin'ireo. Fa eto tany ny misy an'izany fitsarana zany manao hoe ny manana ny rariny tsy mena rariny, fa ny manao ratsy indray no mena ny rariny eto tany. Zavatra be dia be zany amin'ny toerana maro samihafa. Fa amin'Andriamanitra dia izao manao ny mariny ianao, men'Andriamanitra ny mariny ianao, nasian'Andriamanitra ny ala sasatra kely aloha izy ireo. Dia mena akanjo fotsy izy mandrapafeno ny isany izay hovonoina tahaka azy ihany koa. Ka rehefa feno ny isan'izy ireo dia tonga amin'izay zany ilay fitsarana ho an'ireto izay mponina ambony tany nanao atsojay an'ireto olona masina reto sy nanimbazimba ny anaran'Andriamanitra sy tsy nanompo azy. Dia ny zavatra resahana eto amin'ny fiaviany Jesosy zany dia inona zavatra mitranga? Misy fitsarana zany reto. Na ho an'ny hitantsika eo izy rehefa avy eo na ho an'ny mpanjaka, na ho an'ny mahery, na ho an'ny chef militaire izy lehiben'ny tafika zany, na ho an'ny mahantra, na ho an'ny manan-karena. Zany tonga zany izay fitsarana zay zany ho an'ny rehetra zany, tonga zany izay fitsarana zay zany. Ny zavatra hita zany dia ity hoe amin'ny fiaviany Jesosy Kristy dia misy zany ny fitsarana. Amin'ny fiaviany Jesosy Kristy dia misy zany ny fanavaozana. Satria ny resantsika farany teo hoe inona ary ny zavatra mitranga. Rehefa novakitsika ilay teny dia nisy zavatra nitranga teo. Inona ny zavatra niresahany teo? Verenantsika vakiana kely fotsiny ilay izy. Verenantsika vakiana ilay izy eo amin'ilay toko 9 dia ny 12 ka hatramin'ny 412. Toko 9 12 ka hatramin'ny 412 izy. Ary nahita aho rehefa novahany ny tomboka se 9 dia nisy horohoro-tany mafy, ary tonga mainty tahaka ny lamban'ny volonosy fisaonana ny masoandro, ary tonga tahaka ny rà avokoa ny volany. Ary ny kintana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manitsana ny vohony manta, raha ozongozon'ny rivotra mahery izy. Dia lasa tahaka ny taratasy voahorina ny lanitra, ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra
tena findraniala tamin'ny fotoerana zany hoe nisy bouleversement zany ny amin'le fiavian'i Kristy io. Misy zavatra mifamaofao be deaibe zany misy fandravana, misy fanovana zany io. Satria rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny rano lanitra dia zao hoe inona ny zavatra mitranga? Misy an'ilay hoe anao lanitra vaovao sy tany vaovao izy ny tompo Andriamanitra zany amin'ny fiavian'i Kristy zany hoe rehefa ho avy Kristy dia misy fanovana zany zay zavatra zay. Ka alohan'le fanovana zay le hoe lanitra vaovao sy tany vaovao dia inona ny zavatra misy? Tsy maintsy foanana zany aloha zao zavatra misy rehetra zao zany. Satria nahoana no foanana? Ndresantsika farany teto izao hoe simba ny fahotana ny zavatra rehetra. Potika ny fahotana ny zavatra rehetra. Rehefa niditra ny fahotana ny jerentsika kely teo izy inona ny zavatra nitranga tamin'ny andron'ny Adama. Lasa nino? Voaozina ny tany, naniry tsilo sy hery ny tany tamin'ny andron'ny Adama. Zay ny zavatra nitranga. Tonga ihany koa tamin'ny andron'ny Noa dia nalefa ny safidrano satria nahoana? Nipaka tamin'ny lanitra ny fahotan'ny zanak'olombelona. Nipaka tamin'ny lanitra ny fahotan'ny zanak'olombelona. Satria ny fisainany dia ratsy ihany no mandritra ny andro teo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny fenoan'ny faharatsiana ny tany, izany ny zavatra nitranga, ny fenoan'ny zanak'olombelona faharatsiana ny tany zany. Vokatra n'izay zavatra zay dia nipakatra amin'ny zavaboary ilay izy zany hoe simba zany ny tontolon'ny ainana izay nisy. Dia hoy Andriamanitra, manenina tamin'ny nanaovako ny zanak'olombelona hozy izy sy ny zavatra rehetra zay satria simba ilay zavatra nataon'Andriamanitra ilay araka ny endrik'Andriamanitra. Dia hoy Andriamanitra, ho aringako daholo ny olona hozy izy sy ny biby rehetra hozy izy Andriamanitra. Zany hoe ho aringan'Andriamanitra daholo tamin'ny alalan'ny safidrano io zany hoe nisy fanavaozana zany teo. Nisy fanavaozana zany teo. Hitantsika ihany koa tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora. Rehefa nipaka tamin'ny lanitra ihany koa ny fahotan'ny Sodoma sy Gomora. Inona ny zavatra ny fahotan'ny Sodoma sy Gomora? Io ilay zavatra misy amin'izao fotoana izao iandrena antsika io. Resaka hoe homosexuel, ny lasa amin'ny lahy, ny lesbienne, ny vavy sy ny vavy. Izay miaraka mandry, izay fady indrindra ny train'Andriamanitra. Eo ny resaka hoe transgenre ihany koa zany. Hoe ny sady lahy ny vavy, satria manova ny filahiana ho fivaviana izy, manova ny fivaviana ho filahiana izy, ao daholo zany. Dia ny lalàna mivoaka amin'ny fitoram-panjakana manaiky an'ilay zavatra satria fa eken'ilay système izy zany dia hoe mariage pour tous. Tao daholo izao rehetrarehetra zao. Vokatra n'izay zavatra zay dia nanahoana? Zany ny fiainana tao Sodoma sy Gomora dia le tanàna mihitsy no mitaraina amin'Andriamanitra, mitaraina amin'Andriamanitra le tanàna. Dia nalefa n'Andriamanitra ny afo sy ny solofara nandoro an'le tanàna ny Sodoma sy Gomora. Dia moa nyresantsika fara mikasika an'iny le hoe orenge ny zavaboary sy ny zavatra rehetra izay misy vokatra n'inona zay? Vokatra ny ataon'ny zanak'olombelona. Dia mitaraina amin'Andriamanitra roa koa miandry ny famonjena azy ihany koa reo. Irenantsika kely amin'ilay Romanina 9 raisitsika kely. Zavatra resahany amin'ilay Romanina 9 zany. Dia vakiantsika ny 7:20 ka hatramin'ny 12:20. Romanina 9 7:20 ka hatramin'ny 12:20. Izao ny vaky ny teny anaran'i Jesosy. Izao zavatra rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra rehetra izao dia nampanaikena ho zava-poana, nefa tsy noho ny sitrapony, fa noho izay nampanaiky azy. Sady nahazo fanantenana koa fa izao zavatra rehetra izao aza dia ho votsorana amin'ny fanandevozana dia ny fahalovana. Ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika hoe zavatra rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay fiteraka mandraka ankehitriny. Misento zany ny zavaboarin'Andriamanitra, misento ny tany. Fa izao zavatra rehetra izao izy dia nampanakena ho zava-poana, nefa tsy noho ny sitrapony. Nga izy ny teny hoe ataovy an'izao zay fa poteny zanak'olombelona amin'ny fitsandrana petrôla, ny arena kibon'ny tany, ny fanimbanan'ny rano, miresaka zavatra toksika any anaty rano any, ny resantsika teto ny resaka any amin'ny ranomasina ihany koa, ny test nucléaire, ny pêche intensive,
ny fanimbana ny ala, ny vokatry ny industrialisation zany resaka ny industrie rehetra zay misy de iny tena miteraka fanimbanany couche de jaune amin'ny CO2 zany, de simba ny misy loalimlavaka eny amin'ny abakabaka eny zany, ny atmosfera zay miaro atsika zany, de simba zany zay vokatra ny fahotany zanak'olombelona, simba zay zavatra zay mitaraina zany ny tany, vokatry ny ataon'ny zanak'olombelona ary mipaka amin'Andriamanitra zany. De io le zavatra resahantsika ihany koa raha ny crime zay misy amin'izao vanim-potoana zao, kely ny fantatsika fa ny any amin'ny hafina any tsy fantatsika fa misy zavatra abibiana maro samihafa any. Hitan'Andriamanitra daholo zany. De nefa mipaka amin'ny lanitra zany ny fahotany zanak'olombelona. De raha raisitsika koa naninona moa ny tany Kanana? Raha mandray zany tsika ny tany Kanana hoe naninona no tany Kanana no ravan'Andriamanitra, ny ponina tao aminy. Nasian'Andriamanitra naringa ny zanak'Israely ny vahoaka tao aminy. De lasa ny Israely naka ny toeran'ny Kananita sy ny Jebosita sy ny Hitita sy ny Vita, ny Jirikasita tao amin'ny tany Kanana. Lasa ny zanak'Israely zany no nipetraka tao amin'ny tany Kanana io, de nanina no vonoina daholo ny ponina tao fa ny vokatry ny fahotany. Satria ny fahotany de nipaka tamin'ny lanitra ihany koa ny fahotany. Ka le fahotana misy ange tsy vitany hoe fahotana ara-moraly fotsiny, fa fahotana ihany koa ara-pivavahana. Eo zany resaka crime ny fahotana maro samihafa ara-moraly, fa ny fahotana maro samihafa koa ara-pivavahana de misy ny fanimpotsampy, ny fanaovana sorona. Zanakao zao de atao sorona ve ny zanakao? Ohatra ny mialatsiny fomba malagasy, ohatra ny resaka famadihana ty zao, de rehefa manao famadihana le olona sahirana, fa ny vola lany anaovana famadihana zany ka vola be zany anaovana famadihana zany, tena hoe mitrosa mihitsy anaovana an'izany. Resaka fanimpotsampy ange zany. Raha ny tenin'Andriamanitra zany ho resahantsika eo zany, raha ny tenin'Andriamanitra zany, fanao n'izao tontolo zao zany. Zany fahotana daholo zany mipaka amin'Andriamanitra daholo. Zany hoe tsy fahotana ara-moraly ihany fa fahotana ara-pivavahana. Misy ny olona mivavaka amin'ny hazo, eny ambanin'ny hazo maitso rehetra eny izy. Any Majunga zao de misy an'izany. Misy le hazo be reny de asiana zavatra eo de mivavaka amin'iny hazo iny. Any Sainte Marie koa misy an'izany. Misy hazo Sainte Marie io. De fenona haingony le hazo. De ataon'ny olona hivavahana mihitsy eo amin'le hazo hoe le hazo reto ny fanahin'ny olona zay maty tany an-drano tany lasa mipetraka amin'reto hazo reto, de eo lasa mivavaka amin'le hazo olo. Misy ange zany. Any hoe fahotana ara-pivavahana zany, misy zany zay zavatra zay zany. De ny ponina tao Kanana zany, raha resitsika hoe tamin'ny andron'ny Noa, tonga ny safidrano nandringana nanadiovana ny tany. Tamin'ny andro Sodoma sy Gomara ny afo no nalefan'Andriamanitra. Ny poniny Kananita indray nasian'Andriamanitra no vonoiny zanak'Israely hoe aringana reo izy. De inona natonga zao nandringana satria Andriamanitra mihitsy no teny manao hoe le pays de Canaan a vomi tous ses habitants. Zany hoe nandoa, zany hoe noloavin'ilay poniny noloavin'ilay tanànan'ny Kanana zany ny ponina tao aminy. Nandoan'izay zany izy. Satria lasa narikoriko azo zany reto olona reto. Inona moa ny zavatra hoe avoaka zany hoe loa avoaka mivavanao zany. Zavatra maloto, zavatra ratsy ange zany, marikoriko ange zany. De le ponina tao aminy zany lasa narikoriko an'le tanànan'le tanin'ny Kanana, de nalohany voaka tao aminy reo ponina reo zany. Vokatry n'inona zay? Vokatry ny fahotana zay. Jerentsika ty amin'ny Leviticus 7:20 izy miresaka an'izany. Zany misy zavatra tereniny satria be dia be mantsy ny olona zany tsy mahalala an'izay zavatra zay hoe misy amin'izao fotoana zao raha ohatra mbola mijery resaka documentaire no de hoe ny zanak'Israely nanao génocide tamin'ny poniny Kananita hono, hoe namono ny olona tao aminy. Fa Andriamanitra mihitsy no nanendraka satria inona ny anton'izay zavatra zay? Vokatry n'le fahotana. Andriamanitra ve ny teneny hoe manao génocide zany Andriamanitra?
ny mponiny kananita ny esorina tao hoe maninona koa ary reo no vonoina dia ny esorina tao fa vokatry ny fahotan'ny mponiny kanana no nandringanan'Andriamanitra azy tamin'ny alalan'ny zanak'Israely. Jereo tsara toko 7 Leviticus toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Inona ny zavatra resahany ato zao? Leviticus toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe izao no Jehovah Andriamanitrareo, aza manao ny fanaon'ny tany Egypta izay nonenanareo, ary aza manao arak'izay fanaon'ny tany Kanana izay ampidirako anareo, ary aza manaraka ny fombany. Andriamanitra zany niteny ny zanak'Israely alohan'ny hiditra mihitsy. Nareo niala tany Egypta, aza manao ny fomban'ny Egyptianina nareo. Hiditra any amin'ny tany Kanana ihany koa nareo, aza manao fomban'ny Kananita ihany koa nareo, izay idinanareo izy any amin'ny tany Kanana. Dia inona zavatra tenena 420 sy 520 dia zao no tenena. Aza mandoto ny tenanareo amin'izany zavatra izany ianareo, zany hoe amin'ny fombany zany, satria misy fomba ho resahantsika io fomban'ny Kananita io hoe inona moa ny fomban'ny Kananita, inona ny fomban'ny razany, inona ny zavatra fanaony, inona ny fivavahany, inona ny zavatra rehetrarehetra nataony zany. Dia mety azontsika mpitaha iny amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao zany hoe manahoana koa ary ny fiainantsika amin'izao fotoana izao zany, manino ty tany ity no haringan'Andriamanitra ihany koa zany. Dia ho hitantsika ny fampitoviana zavatra zay. Fa ny tenen'Andriamanitra izy amin'ny 420 sy ny 520 hoe aza mandoto ny tenanareo amin'izany zavatra izany, zany hoe amin'ny fanaon'ny Kananita zany. Aza mandoto ny tenanareo amin'izany zavatra izany akory, fa izany rehetra izany no nandotoan'ny jentilisany tenany izay efa horohako eo anoloanareo. Zany hoe nisy fomba zany taony zany tao, ara-moraly, ara-pivavahana nataony, ka izany rehetra zany no nataony ozy izy. Dia ozy izy fa izany rehetra zany no nandotoan'ny jentilisany tenany izay horohako eo anoloanareo, ary efa maloto ny tany ka dia maly azy noho ny helony, ary alohan'ny tany ny mponina eo. Zany angela izy. Izany rehetra zany ozy izy no nandotoan'ny jentilisany tenany, zany hoe ny tenany aloha zany dia efa maloto zany, efa voavetaveta. Faharoa manaraka an'izay no izay efa vetavetan'izay dia horohako eo anoloanareo izy. Fahatelo manaraka an'izay efa maloto ny tany, nolotony zareo zany le tany, dia hamaly azy noho ny helony, ary alohan'ny tany ny mponina eo. Ivomira zany izy andohan'iny mponina iny eo izy, andohan'iny eo izy, satria nandoto ny tany izy. Dia ho jerentsika raha hoe inona ireo fomban'ireo zany, inona ireo fomban'ireo mahatonga an'Andriamanitra nandroaka an'ireo mponinareo teo. Dia ho ampitahintsika amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao le izy. Jerentsika misy fomba maromaro izy teneniny eto zany. Eto misy fomba maromaro izy zany teneniny eto zany. Jerentsika eo amin'ny andininy toko 7 ihany ohatra zany jerentsika. Ohatra zany zao hoe andininy 9 toko 7 inona ny teneniny? Aza mila zay havany akaiky handry aminy ianareo, izao no Jehovah. Misy zany eo amin'ny mponiny Kananita dia zao mandry amin'ny anadahany izy, misy zany mandry amin'ny anabaviny izy, misy izy mandry amin'ny reniny, afaka vakintsika eo zany, misy izy mandry amin'ny dadany, misy izy mandry amin'ny tantinina na ny tonton, misy ny ray mandry amin'ny vinaty vaviny. Fa misy zany zavatra any, re mandeha sendra manisy todika tamin'ny chaîne télévisée anankiray, dia nisy film nalefa, dia lehilahy anambady zany izy, dia rehefa nanambady izy dia any amin'le rafozam-baviny any ny masony. Efa ela moa nahitako an'izany, efa tany aloha dia niaraka tamin'le rafozam-baviny. Mahatonga zany atao film, fa misy ange zany zavatra zany. Mandry amin'ny rafozam-baviny, mandry amin'ny rafozan-dany misy zany. Fahavetavetana sy fahalotona zany ny fandotona zany, fandotona ara-tany zany zavatra zany. Zany zavatra misy. Jereo tsara, eo tokoa andininy 7 inona zavatra teneniny andininy 7 any koa. Ary aza mapakatra vehivavy ho rafiny rahavaviny izay mbola velona. Zany hoe ianao zany napakabady vehivavy anankiray, dia nalainao koa ny rahavaviny iny vehivavy iny, tsy zavatra tsy azo atao zany zavatra zany. Rarana zany zany. Eo anatrehan'Andriamanitra tsy azo atao zany zavatra zany. Fanaon'izao tontolo izao zany zavatra zany.
9:20 aza mila vehivavy marary ny fadimbolana andry aminy. Olona le vehivavy zany tratra ny fadimbolana, tratra ny indisposition, tratra ny règle. De avy zany le lehilahy mandry amin'iny vehivavy iny zany. Fahavetavetany amin'Andriamanitra fomba eto amin'izao tontolo izao no manao an'izany. Vokatra an'izany zany de maloto ny tany, alohan'ny tany ianao vokatra an'izany fahotana zany. 20 ary aza mandry amin'ny vadiny namanao andoto ny tenanao aminy. Fijangajangana zany io. Firy ny mpijangajanga. Miresaka fotsiny any amin'ny toeram-piasana any moa zany. Ianao iny miasa eo anivon'izao tontolo izao miara-miasa amin'ny gentlisy ianao. Raha resaka fijangajangana zany. Zany ny resaky ny lehilahy rehefa miresaka. Tsinona ny tenin'izy. Zao vokatra an'izany rehetra zany. Fa ny olona dia manohy an'izany, vokatra an'izany mahatonga ny tany mandonimponina eo aminy. Eo ihany koa ny resaka fanim-potsampy 9:20. Inona ny zavatra resahana io? Ary aza misy ampandehaninao hamaky ny afo ho an'ny Moloka ny zanakao, ary aza manamavy ny anaran'Andriamanitra ao, izao no Jehova. Hamaky ny afo izy. Ary aza misy ampandehanao hamaky ny afo an'ny Moloka ny zanakao. Moloka zany dia Andriamanitra ny gentilisa zany. Izany Andriamanitra ny gentilisa zany dia zao tena misy manao sorona mihitsy ho an'ny zanany. Fa jereo tsara fa reo misy olona te anakarena be ireny. Tena te anakarena ireny dia mangataka le ka ny sampy moa izy moa eo ambadika ny sampy, ny devoly ingeny eo ambadika ny sampy. Dia mangataka le devoly manao hoe ataovy sorona amiko ny zanakao. Ataovy sorona amiko ny mangataka sorona aminao e. Fa zany ny atao hoe monde invisible zany zavatra zany. Dia rehefa manome sorona azy dia misy olona tena manan-karena be mihitsy. Vokatry ny sorona tao iny zany. Misy indray mandà zany. Hoe misy manakio iany aranao sorona dia rehefa tonga tokoa le dia tsy nanao izy. Fa lasa dala le zanany. Misy lasa dala ny zanany ohatr' zany. Satria tsy natao ny sorona. Hoe meo any zanakao, meo any meo olona eo amin'ny fianakavianao, meo an'izao. Misy manao an'izany ange zany. Olona akaika zao dia nisy an'izany mihitsy tamin'ny olona akaika. Zavatra nisy dia zao, zareo no manao mpisampy any ambadika any. Dia inona ny zavatra misy? Dia ny olona ny fianakaviany zany, fianakaviany olona io zany, no nasehony. Ataontsika hoe mpanandro anankiray. Dia lasa iny olona iny lasa dala. Lasa iny olona iny lasa dala. Lasa mpamafalalana. Zany inge le manao sorona inge zany. Misy zany. Tsika betsaka mety ny olona menao an'izao zavatra teneniko zao dia tsy misy zany fa be dia be koa ny olona mahalala an'izany zavatra hoe tena marina tokoa zany zavatra zany. Fa ny devoly misy ny devoly. Ny asany ratsy dia avy amin'ny devoly misy zany zavatra zany. Ka resaka ny fanim-potsampy zany amin'ny endrika maro samihafa zany izy io. Keto hoe ahoana izy izy teo hoe ary aza misy ampandehanao hamaky ny afo ho an'ny Moloka ny zanakao. Ito koa resaka famakiana afo ity moa zany fomba ny ampovoan-tany izy io indrindra. Rehefa ohatra ny avy mandevina reny zany ohatra. Dia alaina le taratasy dia adorany eo amin'ny varavarana eo dia mandika afo daholo ny olona hoe mba tsy manaraka le fanahy. Fomba n'izao tontolo izao zany. Fa tsy fomba amin'Andriamanitra zany. Fomba n'izao tontolo izao zany. Raha manana an'Andriamanitra ianao inona ny ananao an'izany. Fa fomba n'izao tontolo izao zany mandika afo zany. Fomba n'izao tontolo izao zany mandika afo zany. Inona ihany koa ny zavatra resahantsika zany. Dia io le zavatra resahantsika teo le resaka Sodoma sy Gomora 9:20. Ary aza mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy. Fa fahavetavetana izany. Aza mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy izy fa fahavetavetana izany. Dia toy izany, ary aza mandry amin'ny biby andoto ny tenanao aminy. Ary eo ka tsisy vehivavy ety andrian'ny biby, fa zavatra fady indrindra izany. Matoa tenenin'ny Baiboly zany dia misy zany zavatra zany.
Zany lehilahy mandry amin'ny lehilahy zany tsy zavatra efa legalizena zany. Vehivavy mandry amin'ny vehivavy legalizena zany. Biby mbola tsy tenenin zareo fa misy zany matoa tenenin'ny baiboly. Misy zany vehivavy mandry amin'ny biby. Misy zany. Eto amin'izao tontolo izao misy an'izany zavatra zany. Fahabibiana izay misy ihany koa ry amin'ny internet any ahitana an'izany. Mihinana tsy haiko any amin'ny faritra Aziny misy an'ilay izy zany. Le zaza manao izy ity. Zaza esorina zany. Ohatra manao avortement. Dia iny zaza esorina iny zany efa misy manao commande iny. Dia tena anipy mihitsy ny zavatra iny, lafo ny vidiny iny zany. Dia hoanin zareo misy mihinana iny zaza le fetus iny zany misy mihinana zany iny fetus iny. Misy mihinan'olona ihany koa. Misy zany nge fahabibiana sy faharatsiana daholo zany. Ao no mpangalatra organe na Madagasikara filazana hoe pakafo. Mpangalatra organe misy zany zavatra rehetra zany. Fa inona ny tenenin'Andriamanitra? Le 4:4 teo. Aza mandoto ny tenanareo amin'izany zavatra izany akory. Fa izany rehetra izany no nandotoan'ny jentilisany tenany izay efa roako eo anoloanareo. Aza manao an'izany zavatra izany. Izany zavatra izany nandotoan'ny jentilisany tenany izy. Izay roako eo anoloanareo. Ireo fomban-drazana maro samihafa isan-karazany ireo zany. Dia izany ny ataon'izy ireo. 5:20 sy 8:20 dia inona ny teneniny eo? Fa izany fahavetavetana rehetra izany no nataon'ny tompon-tany izay talohanareo ka dia naloto ny tany mba tsy handotonareo ny tany ka tsy handoavany anareo tahaka ny nandoavany ny firenena izay talohanareo. Fa izay rehetra manao izany fahavetavetana izany na dia iray aza dia ho fongorana tsy ho amin'ny firenena. Izay rehetra manao izany fahavetavetana izany dia ho fongorana zany. Ho fongoran'Andriamanitra izany. Inona ary ny tokony ataontsika zany amin'ny mahavahoaka an'Andriamanitra antsika? Mba hahafahantsika tsy manao an'izany fanaon'izao tontolo izao zany. Dia ao nozy izy eo amin'ny 4:7 toko 7:4 ihany tsika. Dia izao ny teneniny teo. Toko 7:4. Ny fitsipiko no arahinareo ary ny didiko no tandremanareo. Anarahanareo azy, izao no Jehovah Andriamanitra rao. Ny fitsipiko no arahanareo. Zany hoe tsy ny fitsipiky ny jentilisa no arahanareo. Na ny fomba ny jentilisa no arahanareo. Ny fitsipiko no arahanareo ary ny didiko no tandremanareo. Anarahanareo azy, izao no Jehovah Andriamanitra rao. Raha Jehovah zany ny Andriamanitra rao dia ny fitsipiky Jehovah zany no arahanao. Fa tsy avy ianao dia andehanao famadihana ianao isaky ny 5 taona na isaky ny 7 taona na isaky ny 7 taona. Tsy fitsipiky Andriamanitra zany. Ny fitsipiko no arahanareo. Ny didiko rehefa misy maty iny ianao mamaky ny hafa. Nga fitsipiky Andriamanitra zany mamaky ny hafa zany. Fitsipika an'izao tontolo izao sy ny jentilisa zany. Izany mahatonga an'Andriamanitra mandroaka azy eo anoloanao. Aty amin'ny toko 5:10 aty range mbola misy fomba maro samihafa ihany koa aty. Raisitsika zao ohatra ny hoe aty amin'ny 1:40 toko 5:10. Ty indray zany resaka hoe resaka ara-moraly ity zany. Tsy ilay ara-pivavahana, resaka ara-moraly ohatra hoe 1:40 toko 5:10 inona zavatra resahana eto ohatra. Aza mangalatra, aza mamitaka, aza mandainga. Izao tontolo izao no manao an'izany zavatra zany. 1:13 aza manao ankeriny zavatry ny namanao na mampahory azy. Na karamainy izay no karamainao aoka tsy toetra ao aminao lokal. Raha ianao zany ohatra hoe manakarama olona ianao dia tazominao karaman'ilay olona tsy omenao azy. Zany zavatra misy eo amin'izao tontolo izao zany. Zany ny fomba n'izao tontolo izao eto amin'ity izao tontolo izao mifangalarana ny alatra ny zavatra maro samihafa misy eo amin'izao tontolo izao zany. 4:10 ny zavatra tenenina koa. Aza miteny ratsy ny marenina na manisy zavatra matafotoana eo lohan'ny jamba. Fa amin'izao fotoana izao nge ny olona ka mpaniratsiry, mpanao moquerie, maniratsiry. Iza ny tsy tsiratsirainy izay mivoaka ny vavany dia tsiratsirainy daholo. Zany mahatonga le resaka inona ity le silamo mahery fihetsika reto zany manino izy ity manafika aty amin'ny pays mandroso aty. Satria ny pays mandroso dia manimbazimba zany.
dia tonga ny silamo mahery fetsika satria tsy zaka ny silamo mahery fetsika ny zavatra vavany zareo aty amin'ny firenena mandroso aty amin'ilay mpaniratsira aty zany ka zay le faniratsiranako io le teneny teo ohatra n'le andin'ny faha-110 teo hoe aza miteny ratsy ny marenina ary aza manisy zavatra mahatafotoana eny lohan'ny jamba fa matahoranaandriamanitra ozy izy dia eo amin'ny resaka fitsarana ihany koa firifiry ny manao fitsarana tsy marina andin'ny 5 aza manao izay tsy marina amin'ny fitsarana aza miandany foana amin'ny malahelo na mena maso ny lehibe fahamarina no hitsarainao ny namanao zany any amin'ny tribonaly eto ampitana masina dia hoe ny col blanc ina moa le col blanc ohatra ny olona manakaja sy be voninahitra zany dia raha mitsara azy ianao dia ataonao kelikely ny sazomena azy fa raha olona tsotra ny tena hoe nanao an'izao pa nefa mitovy ny zavatra nataon'ireo olona reo ohatrany na ny zavatra nataon'le olona manakaja aty mbola be lavitra no nataon'ity olona tsy dia tena hoe manana ny maizy azy ity nefa ny fitsarana azo an'le olona kely ity mafy lavitra noho le olona manakaja sy be voninahitra zany dia amin'ny Madagasikara moa indrindraindrindra zany dia tsy tenentsika intsony eo amin'ny fitsarahanao ny vola miodinao amina miliara inona ny zavatra ataonao ty vola amina miliara ty izao vola nge zany miodinao mba malala mpitsara atao ihany zany tsy teny anarana moa izy fa mba nalala mpitsara atao ihany fa zany eo amin'ny fitsarahanao zany ny vola mandeha eo zany fa le olona ty moa zany mpivavaka izy zany fa indraindray ozy izy tena laim-panahy ihany ianao amin'le vola terin'le olona zany amina dia mpivavaka azy ianao satria vola nge zany vidina amin'ny vola vidina amin'ny kitapom-bola fitondram-panjakana ka ny tenin'Andriamanitra nefa miteny aza manao izay tsy marina amin'ny fitsarana aza mandany foana ny malahelo satria ianao malahelo dia meko rariny ianao aza mandany na mena maso ny lehibe fahamarina no hitsarahanao ny namanao izy ny tenin'Andriamanitra mandeha mitsara amin'ny fahamarinana zany tokony ataonao eto koa misy zavatra anankiray jerentsika daholo inona mantsy le fomba n'izao tontolo zao zay mantsy jerentsika hoe maninona le izy no aringana zany be dia be ny fomba zany fa raha isitsika tsy kelikely fotsiny 9:9 zao misy anankiray koa toko 9:9 tandremo ny didiko aza vely ilomy amin'ny hafa karazana noho izy ny biby fiompinao aza fazana voan-javatra roa karazana mifangaro ny taninao ary aza mitafy lamba anao zavatra roa samihafa karazana mifamaofao izy eto zany zavatra anankiray dia zao aza vely ilomy amin'ny hafa karazana noho izy ny biby fiompinao tsy azonao zany manao accouplement ana biby anankiroa samihafa espèce ohatra hoe gisa sy gana zany samihafa karazana zay tsy azonao atambatra zay manome sarin-dokotra tsy azo zany zay fady zay zany ndray gisa ny ray gana izy lava be ny ray fokely iny akambanao izy manome sarin-dokotra tsy azonao atao zay misy biby karazany hafa koa ohatra ny tsy fantatro zay mety biby fantatsika fa tsy azo atao zany manakambana espèce anankiroa tsy afaka miaraka zany fady eo amin'Andriamanitra zany rehefa mamboly koa ianao dia misy espèce anankiroa mamboly katsaka ianao dia ohatra tsy haiko ampiakarinao amin'ny mangahazo iny na vomanga na tsy fantatro zay mety akambanao miaraka ataonao anaty lavaka anankiray tsy haiko zay fanangamba tsy azo atao zany zay rehefa mamboly koa ianao tsy azonao atao zay zavatra zay zany na eo amin'ny resaka fomba fotsiny resaka eo amin'ny resaka fitafiana zany ohatra n'izany fotsiny ohatrany dia ohatra mampiasa laine ianao zany ohatra le hoditra le volona osy iny dia ampiarahanao amin'ny zavatra hafa iny ohatra hoe laine sy coton zany miara akambanao le tissu raran'ny baiboly zany zay zavatra zay zany eto amin'izao tontolo zao nefa be dia be zavatra ohatran'izany zany be dia be ny zavatra ohatran'izany ka sationany zany zavatra voatenintsika zany fa zavatra misy zany rehetra zany tsy azonao atao zay inona koa ny zavatra hitantsika eto amin'ny 9:20 aza homana zavatra misy raha ary aza manao sikidina manandro izy io moa efa niresantsika kely tany tao anatin'ny fampianarana hoe
ny raha tsy azo sotroina zany, tsy azo atao no misotro ny raha. Satria ny raha zany a c'est la vie, ny raha no fanahy. Iny no mahavelona antsika. Ka raha ohatra zany ianao mamono akoho ianao dia alatsaka ao ny raha nataonao anaty asiety iny, dia rehefa avy eo iny atoninao iny dia hohaninao iny, na ataonao rona akoho iny tsy azonao hohanina ny raha, na mihinana saucisse boudin ianao tsy azonao hohanina ny raha, aza homana zavatra misy raha, ary aza manao skidy na manandro tsy azo atao zany fady eo amin'ny atren'Andriamanitra. Firifiry ny olona manao skidy ny manandro any Madagasikara any, na aty ampitan-dranomasina misy koa zany. Tsy azo atao zany eo anatren'Andriamanitra zany. 720 aza mampijangajanga ny zanakao vavy ampaloto azy fa andreo hijangajanga ny tany ka ho feno favetavetana. Zany hoe ty fijangajangana ty zany mametaveta ny tany koa ty. Resaka prostitution ny resahana eto zany. Resaka fivarotan-tena zany hoe mampijangajanga ny zanakao ianao. Misy zany zany zavatra zany. Jereo nge mifaritra Nosy be iny fotsiny. Jereo mifaritra Nosy be eo Madagasikara. Inona ny malaza ao rehefa tonga ny alina? Fijangajangana fotsiny angeny io. Prostitution io amin'ireo vazaha azy ao reo dia avelan'ny fitoeram-panjakana le izy. Satria mitondra vola ho an'ny Nosy be angamba le vazaha ao dia tsy fantatra hoe ahoana firifiry ny zazavavy io. 9 taona. Zany ara mety mbola betsaka ny taona mbola tenenako zany fa mety mbola misy kely noho zany ara angamba tsy fantatra. Fa dia miaraka amin'ireo vazaha ireo dia tsy avelan'ny fitoeram-panjakana ve zany zavatra zany? Mametaveta ny tany zany zavatra zany. Noho zany zavatra rehetra zany angely mahavoaroaka no andravana le tany. Noho zany zavatra rehetra zany. 930 eo ihany tsika. Inandray ny teneniny eo. Aza mivily anaraka izay manao azy ho tsinjin-javatra na mitady saina mpanao hatsarana ahaloto anareo aminy, izao ny Jehovah-Andriamanitra reo. Mandeha makany amin'ny carte mensienne, any amin'ny voyante. Hoe ahoana ny Bonaventure sy ny karazany zany? Any aza mandeha amin'ny izay manao azy ho tsinjin-javatra hozy izy na manao hatsarana hozy izy. Fa izao ny Jehovah-Andriamanitra reo. Satria maninona? Ahaloto anareo aminy, zany hoe mandoto zany reny zavatra reny. Mandoto reny, fahalotony anatren'Andriamanitra daholo reny. Dia any amin'ny piskidy ianao, any amin'ny mpanandro ianao, any amin'ny carte mensienne ianao, any amin'ny voyante ianao, any amin'ny dadarabe ianao, ombiasy. Any mpanao hatsarana rehetrarehetra io. Na hono ny sasany dia teny mihitsy hoe za tena tsy tia an'iny olona iny fa asio iny. Iny naka ny vadiko fa dia atao an'izao iny. Dia izao ny tenen'ny dadarabe, alay vao ty zavatra ty dia rehefa hitanao fa miaola eo tokotany ny lambany dia hosory an'ity. Dia mitondra ozina ho an'ilay olona izy. Zany ny zavatra misy. Zany ny mpanao hatsarana sy ny piskidy rehetra any. Ary matetika moa ny fitoeram-panjakana dia misy an'izy io. Tsy tenitsika misy zany zavatra zany, misy zany zavatra zany. 930 dia hozy izy, mitsangana raha eo anatrehan'ny fotsy-vola ianao ka manajany tavan'ny antom-panahy ary matahora ny Andriamanitra ao, izao ny Jehovah. Tamin'izay mbola zatovo zany, mbola jeune tao Madagasikara raha mandeha bus zany ianao. Zay moa le ampianaran'ny tôly zany sy ny lehibe taloha rehefa misy fotsy-volo eo anolohanao dia mitsangana ianao. Manaja ny fotsy-volo dia mitsangana ianao dia mameseza ho an'ny fotsy-volo. Amin'izao fotoana izao tsisy mitsangana zany intsony amin'ny fotsy-volo. Tsy mirarazy fotsy-volo zany na taxi be any na aty ampitan-dranomasina ary tsisy manaja an'izany fotsy-volo zany. Samy mijery ny tenany ny olona. Vokatra n'izany rehetra zany ange zany hoe ara-moraly zany fa simba ny ara-moraly. Ara-pivavahana simba ny ara-pivavahana. Tsy manaja izay nanao azy, iza ny tokony omena voninahitra, Andriamanitra nanao anao ny tokony omena voninahitra. Any amin'ny piskidiky ny mandeha ianao, any amin'ny mpanao hatsarana ianao mandeha, any amin'ny fanompo-tsampy ianao no mandeha. Any amin'ny resaka manao joro reny ianao, ny olona manao joro zany ange ka raha jerenao mivavaka izy ianao fa kristianina daholo nge ny kabeazan'ireny olona reny. Kristianina daholo ny kabeazan'ireny olona manao joro reny.
nefa tsy azonao operahany zany zavatra zany. Satria io le niten'Andriamanitra amin'ilay andininy faefatra teo, ozy izy andininy faefatra, ny fitsipiko no arahanareo, ny didiko no tandremanareo, anarahanareo azy, izao no Jehovah Andriamanitra reo. Ny fitsipiko no arahanareo. Izay zany ny tokony ho arahantsika, ny didin'Andriamanitra ny tokony ho arahantsika. Fa tsy ny fanaon'izao tontolo izao ny tokony ho arahantsika zany mikasika n'izay zavatra izay izany. Dia amin'ilay toko 20, inona zavatra kely tiako resana amin'ilay toko 20. Dia izao no teneniny ato amin'ny andininy 12. Dia izao no teneniny ato amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tandremo ny didiko rehetra sy ny fitsipiko rehetra ka arao izy, mba tsy handohanareo ny tany izay hitondrako anareo honenana. Andriamanitra rehefa nitondra zanak'Israely zany niditra ao amin'ny tany Kanana, dia izay no nataon'Andriamanitra taminy. Manao hoe ary tandremo ny didiko rehetra sy ny fitsipiko rehetra ka arao izy, mba tsy handohanareo ny tany izay hitondrako anareo honenana hozy izy. Ny zavatra nisy dia inona ny zavatra hitantsika tamin'ny tantaran'ny zanak'Israely? Voaroaka tao amin'ny tany Israely ve ny Israelianina sa tsy voaroaka tao? Voaroaka tao izy. Ny verenan'ny Israelianina nahazoany fahaleovantena ka tamin'ny 1947 izy iny. 1947 izy niverina nahazo fahaleovantena. Fa talohan'ny 1947 izy zany hoe tamin'ny année 70 zany, tamin'ny taona 70 amin'izao taona iainantsika zao, rehefa noravan'ny Romanina ny Jerosalema, dia voaroaka niala tao Jerosalema daholo ny mponiny ny Israelianina rehetra. Tsy tafaverina tany ny Israelianina raha tsy tamin'ny 1947 indray vao lasa firenena indray ny Israelianina zany. Vokatry ny inona zany zay? Vokatry ny fahotana zany. Dia ten'Andriamanitra ke tanteraka fa tsy tanteraka. Araka ilay teneniny teo. Ary tandremo ny didiko rehetra sy ny fitsipiko rehetra ka arao izy, mba tsy handohanareo ny tany izay hitondrako anareo honenana. Dia ohatra tsika malagasy zao mitaraina tsika malagasy. Dia tena mafy mihitsy ny ataon'ilay fitondram-panjakana. Dia ahoana dia mihamanitra ny gasy, mihamanao an'izao. Fa ny politsampy tohizana ihaniko. Fanaovana faharatsiana sy ny ara-moraly eo ihany. Ny ara-pivavahana atao ihany. Voaroaka miala amin'ny tany. Dia lasa ny hafa firenena no manjaka ao. Na dia eo ary ny fitondram-panjakana dia mampijaly koa ny fitondram-panjakana, tsisy raha manjara. Vokatry n'inona zany zay? Kapoka ange zany. Kapoka ho an'ny firenena zany. Dia maninona no hoe tonga ho avy ny fandravana amin'izao tontolo izao, le hoe ho avy Jesosy, dia hoe maninona no horavana izao rehetra izao, satria tsy maintsy ho fongorana ilay fahotana izay misy. Tsy maintsy havaozana zany ity toerana izay misy atsika ity. Amin'ny fiavian'i Kristy ny amin'ireo lanitra, ka raha izao tany izao mijerena, tsisy zavatra azonao antenaina intsony inge izao. Hoe ho an'ny Madagasikara ianao, hipetraka aty ampetan-ranomasina ianao. Mitovy ihany zany rehetra zany. Satria nahoana? Manana ny manompo sampy daholo ihany. Manana ny fahotana ara-moraly sy ny ara-pivavahany daholo ihany. Simba le tany. Andininy 720. Ary aza manaraka ny fanaon'ny firenena izay horoahako eo anoloanareo, fa manao izany zavatra rehetra izany izy dia halako. Aza manao ny fanaon'ny firenena hozy izy, izay horoahako eo anoloanareo. Andriamanitra mihitsy zany no mandroaka ilay firenena. Miresaka an'ilay mponiny Kanana tsika tamin'ny hiditra tao ny zanak'Israely. Fa manao izany zavatra rehetra izany izy dia halako, zany hoe halan'Andriamanitra zany ny mponiny Kananita ny amin'ireo fomba rehetra zay hitantsika teo. Sationana ireo resantsika ireo fa tsy ary voatenintsika teto daholo moa izy. Fa halan'Andriamanitra zany le mponina tao Kanana no ireo fahotana rehetra vitan'ireo. Dia ampitovio amin'izay nge ny fahotana firenena anankiray misy atsika sy ny fomba atsika. Dia ozy-tsika hoe tian'Andriamanitra ve tsika manao an'izany zavatra izany? Tian'Andriamanitra ve tsika manao joro? Tian'Andriamanitra ve tsika manao an'ilay famadihana io? Ny lalao faty, nefa zany faty zany eo anatrehan'Andriamanitra dia maloa zany faty zany eo anatrehan'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ve tsika manao an'izany zavatra zany? Jereo nge, satria fomban'izao tontolo izao zany,
Eritrereto tsara fa tamin'ile resaka periodina pesta tamin'ny Madagasikara nandringana nafaty olona maro. Dia efa nitenen'ny fitoram-panjakana ny vahoaka manao hoe ny fitoram-panjakana no mandevina ny razana fa tsy azona rokitihana ny razana. Dia tezitra ny olona na zany ary dia nitsikilo hoe aizany nandeven'ny fitoram-panjakana le razana. Tonga ny andro alina nitsikirony zareo tany le razana voan'ny pesta daholo maty. Ao koa ny sasany maty ny pesta le olona dia nalevina. Dia tonga ny fotoana taty-aoriana atao famadihana. Ny loahana atao indray nivoaka daholo le mikroba nisy pesta betsaka ny maty. Vokatry ny fahotana ange izany. Zany fitandringanana amin'ny pesta zany ange efa tena efa loza zany. Zavatra aretina efa tsy misy amin'izao intsony ange zany nefa ny Madagasikara nisy indray zany aretin' zany. Vokatry ny inona zany zay? Vokatry ny fahotana. Halako ianareo izy manao an'izany zavatra izany. Io fanompo-tsampy io raha olona. Fandringanana eny miandry. Ny resaka fitsarana tsy marina. Ny resaka manimbaziman'Andriamanitra. Milaza fa an'Andriamanitra ianao nefa manompo sampy no ataonao. Ny fitsipiko no arao izy Andriamanitra. Ny didiko no tandremo. Fa aza manao fanaon'izao tontolo izao izay horoako eo anoloanareo. Fa zao tontolo izao nke rehefa ho avy le fitsarana, ho avy ny fiavian'i Kristy. Horoana ange zao tontolo izao e. Vokatra ny fahotana io e. Horoana zao tontolo izao. Deutéronomie 7:7. Ina zavatra tenenina io? Deutéronomie 7:7 fa tsy Levitikosy. Deutéronomie 7:7 dia ina zavatra tenenina io? Rehefa tonga any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho ianao dia aza mianatra hanao arak'izay fahavetavetana ataon'ireo firenena ireo. Andriamanitra zany ho antsika kristianina zany sy ho an'izay mandre zao an'izao. Raha ho an'Andriamanitra ianao dia zao aza manaraka ny fanaon'ny firenena izay misy ianao sy ny fomba izay misy eo amin'ny firenena misy ianao. Fa ny tsipik'Andriamanitra no arao, ny didin'Andriamanitra no tandrema, fa izy no Andriamanitra ao. Be dia be ny fomba fanaon'izao tontolo izao. Na ara-pety io. Ny fomban-drazana io, tenentsika teo ohatra hoe inona daholo izy teo resaka tradition, famadihana zany eo anatin'izay zavatra zay. Ny fanaovana joro ao anatin'izany zavatra zany. Ny resaka manao trano le resaka hoe zoro firarazana sy ny karazana zao tontolo izao no manao an'izany. Hoe tiany andry dadabe sy ny anana dia alaina le toka dia afafy amin'ny rindrina sy ny karazana. Ora olona. Ny manokatra fasana. Miantso fanahy sy ny karazany ireny. Vao mainka ianao mampitoetra ny fanahy amin'ny fasana iny. Inona moa mahatonga an'izay zavatra zay? Satria efa zatra mpanao an'izay loatra, fanaon'izao tontolo izao zay. Fa raha ianao zany ao amin'Andriamanitra ianao tsy manao an'izany zavatra zany ianao. Betsaka tsy ary voatanisaka eto fa betsaka ny karazana misy zany fanaon'izao tontolo izao zany, betsaka zany zay zavatra zay. 2:12 amin'ilay Deutéronomie dia inona ny tenenina? 2:12. Fa fahavetavetana eo masin'i Jehovah izay rehetra manao izany zavatra izany. Ary izany fahavetavetana izany no androahan'i Jehovah Andriamanitra ho azy eo anoloanao. Raha manao an'izany ianao izy dia fahavetavetana, ireo fomba rehetrarehetra nyresantsika teo zany. Ary izany fahavetavetana izany no androahan'i Jehovah azy eo anoloanao. Izay zany no antony. Nanino nandroana ny mponiny Kanana niala tao aminy. Rehefa tonga ny zanak'Israely dia hoe omeko anareo ity tany ity. Fa horoako ny mponina aminy noho ny fahavetavetana sy ny faharatsiana izay nataony. Satria halan'Andriamanitra izy noho ny fahavetavetana sy ny faharatsiana izay nataony. Dia norohana tao izy niala. Naharikoriko an'Andriamanitra, naharikoriko ny tany dia nalohan'ilay tany izy. Niala tao amin'ilay firenena zany. Ka rehefa ho avy zany ilay amaranantsika ilay lesona zany, rehefa ho avy zany ilay fiavian'i Kristy fanondroany dia izao hoe tsy hoe ny olona ihany no fongorana hiala amin'ity tany ity, fa vokatry ny fahotana nataon'ny zanak'olombelona dia nipaka tamin'ny zavaboary rehetra ny fahotana.
donc zany ny fiavian'i Kristy dia zao mikasika ny lanitra, ny tany sy izay rehetra eo aminy. Ny lanitra izay misy atsika eo satria araka ny tenin'Andriamanitra hoe tany vaovao sy lanitra vaovao no omeko anareo izy Andriamanitra. Donc ty lanitra sy ny tany tiako na ny lanitra arange fa lavaka ny couche-d'ozone fa misy grobaka ny couche-d'ozone. Dia ilay fitsarana ho ataon'Andriamanitra zany amin'ilay fahatezeran'Andriamanitra zany amin'ilay androany amin'ilay firenena eto zany dia zao hoe ny lanitra, ny tany, ny ponina eo aminy, na ny biby sy ny zavatra rehetra eo aminy zany dia zao io zany niaran'ilay fahatezeran'Andriamanitra sy ilay fitsaran'Andriamanitra amin'ilay fanavaozana izany. Dia zavatra anankiray hitantsika zany dia zao hoe tamin'ny fampitinana ny lesona zany amin'ny teny ity dia zao hoe raha ny zavatra hitantsika zany dia zao hoe tamin'ny tombo-kase 5 averiko tsara ilay izy teo. Raha nitaraina ireo zanak'Andriamanitra nanao hoe mandra-pahovian'Andriamanitra no hitsarahanao ny ranay amin'ireo mponina ambony tany dia amin'ity tombo-kase 1 ity zany na enin'Andriamanitra ny antson'ireo olona ireo. Dia namaly Andriamanitra dia nandefa inona? Nandefa ilay fitsaran'Andriamanitra. Tonga zany ilay fitsarana ho an'ny lanitra sy ny tany sy rehetra eo aminy. Dia tapitra zany amin'ny fotoana io tsy afaka maninona tsony, tsy afaka mampijaly ny olona marina tsony ny mpanao ratsy. Tsy afaka tsony mbola aka ny tany ranona ako, na mbola nao fitsarana tsy marina any amin'ny tribonaly, na mbola andeha nino izy ity animbazimban'Andriamanitra amin'izany fotoana zany, na mbola andeha andeha hijangajanga izy amin'izany fotoana zany, na mbola andeha hanao joro izy, tsy hisy tsony amin'izany foanan'Andriamanitra daholo. C'est l'anéantissement du mal sy ireo mpampijaly zany hoe famangoran'Andriamanitra ny ratsy rehetra sy ny fampijaliana rehetra izay nataon'ireo mpampijaly. Tsy misy tsony amin'izany vanim-potoana zany satria namaly ny antso Andriamanitra dia tonga ny fitsarana. Tapitra ny lesontsika indray amin'ny teny ity nahitretra ny andrositsika fa tsy tafandroso zany ka dia mbola resaka kely an'izay tsika amin'ny faran'iny zany mikasika an'iny mamarana an'iny le resaka hoe le fitsaran'Andriamanitra io zany amin'ny heriny dia raha sitrapon'Andriamanitra dia miditra ny amin'ny fiangonana fahafito zany dia ny fiangonana Laodikia. Vavakatsika ary isotran'Andriamanitra, vavakatsika isotran'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra raha io mankalaza anao sy mideranao ary manome voninahitra anao. Misaotra Tompo raha afaka niara-nianatra sy nandinika ny teninao zay tamin'ity an'ity indray. Misaotra Tompo ny amin'ny teny izay nomenao anay mikasika ny fitsarana hoe nahoana moa, inona ny antony nandravanao ny Sodoma sy Gomora satria mipaka tamin'ny lanitra ny fahotan'izy ireo. Inona nahatonga ny safidrahana satria mipaka tamin'ny lanitra ny fahotan'izy ireo. Inona nahatonga ny fahotana, inona nahatonga ny ty tany ty voahozina satria noho ny fahotana no nahatonga ty tany ty voahozina. Inona nandroana ny mponiny Kanana ka nidiran'ny zanak'Israely nomenao azy satria nalohan'ny tany tao aminy ireo mponina tao aminy noho ny fahotana sy ny fahavetavetany sy ny fanompotsam sy nisy tao aminy. Ary raha ho avy ianao Kristy ny amin'ny lanitra, inona ny zavatra hitranga ihany koa fa androaka ny jentilisy eto amin'ity tany ity ianao izay manimba ny tany ary hamonjy kosa ny vahoakanao izay mitandrina ny fitsipikao sy ny didinao ary navao ty tany ity ianao Tompo dia ny lanitra sy ny tany zany. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha hikalazay ny anaranao ny mena voninahitra ianao Tompo hatramin'izao mandrakizay. Mana masina nay rainy amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Ny anaran'i Jesosy nandratana izany vavaka izany raha hitao anatrehanao, aleloia. Dia misaotra raha io nampianaranao anay ny teninao. Ankalazay ny anaranao any, ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia isaorana ny tompony zavatra rehetra, izay indray mikasika an'iny zany. Hitantsika teo hoe sationany hitantsika teo fa tsika ihany dia efa akamaly hoe inona daholo ireo zavatra fanaon'izao tontolo izao mety mbola tsy voalaza teo. Fa dia ambava homana ampomeritreritra dia hitahin'ny tombo daholo tsika rehetra. Babay daholo manaraka indray.
hafa